Resto se sócio de pamunze de maerezam vavake e falera nesau e falera nesau e famia de lawa de manjarai e falera nesau e falera nesau anumana na fiena na mandra que sai Sunday averina iambara aminao ndray zany rehefa ho avy jesosy ve misy fotoana tsy aloveny ove kely andeha ny andro ananande bebe mivaly mitiny mpandove misy lanitra olofaina ratrizay tiran'izay tsy mana satanane Triana kekelani efa ho avy jesosy e ny fotoana iaminy kesise tena kesis tiniosany zay afara hoazy anao ratrizay andovaeny saparaki efa miandry anao andriamanitra ray anomanana fiainana mandrakizay efa abako efa sasa miandry andriamanitra ray Mipulia manangahara di kariaban yen Kupariang mpiang ang kafananru Faisay di hapat se avyami Wars pers Akur say Kepalera Lera nesale Nefasa samyada no Jarada di mama Anumana na fiena na mandraksay mandraksay Kepalera Lera wawe Sale se Sensale Sogisa Isfalti leveu a sério passando lá no saleiro Ato fanno fiena na mão flata benissimo Izindrai munu antuku sitarai na kwa fatiana Izindrai munu antuku sitarai
maison, Seigneur. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Je crie de joie quand tu me dis allez viens, prends ma main. Allons, allons dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, car le Seigneur est au rendez-vous. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. Emmanuel dans son amour immense, entrons dans sa présence, faisons sa connaissance, chantons ses louanges avec tous les anges pour le célébrer. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Falla, ouais, falla, falla. Ils sont réunis dans la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Oh, oh, oh. Ensemble, nous prions notre Père. Ensemble, recevons sa lumière. Unis autour de son nom pour recevoir ses dons, toutes ses bénédictions. J'ouvre grand mon cœur, j'accueille le Seigneur. C'est le bonheur. Falla, 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 oh, oh. Falla Maitana. Falla, ouais, falla, falla, ouais, falla, oh, oh. Falla Maitana. Falla, ouais, falla, falla, oh, falla, falla, falla Maitana. Yeah, yeah. Falla, falla, oh, falla, falla Maitana. Aïe, 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 Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy any dia kafaliana ny anonana fitahian'Andriamanitra, anonana ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho anao izay manaraka anay amin'izao fotoana izao. Any amin'ny Amosa toko faha-efatra andininy faharoa ambin'ny folo any dia miteny ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy hoe miomana iaona amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Mino fo anatin'ity fotoana ity dia iaona amin'Andriamanitra isika ary afaka hita ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra.
ary ny tenin'Andriamanitra koa dia miteny hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra, ny olona manome voninahitra no omen'Andriamanitra voninahitra, ny firenena manome voninahitra n'Andriamanitra no omen'Andriamanitra voninahitra. Dia ao anatin'ity fotoana ity tsika hiaraka tena anome voninahitra n'Andriamanitra, hiaraka anatitra fanatim-piderana ho an'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana rehetra izay rahantsika dia anasako anao izay manaraka anahy amin'izao fotoana izao. Andao tsika hiaraka, andao hiaraka anome voninahitra n'Andriamanitra, andao hiaraka iankohaka eo anatrehany anaja sy anome voninahitra azy ary anandratra azy indray eo amin'ny fitoerany masina. Aondreo ny lohanao dia hoy ny mpanao salamany amin'ny salamo 7:1 hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Aondreo ny lohanao dia miteny hoe misaotra anao Andriamanitra fa tsara ianao ary mpanao tsara. Ry havana izay manaraka anay amin'izao fotoana izao izany toe-po mahay misaotra sy mankasitraka an'Andriamanitra izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Izany toe-po mahay misaotra, mahay mankasitraka, mahay manome voninahitra Andriamanitra ary izany no andrasan'Andriamanitra sy tediavan'Andriamanitra amintsika. Izany no andrasan'Andriamanitra so ilain'Andriamanitra antsika, tsy olona ny menimeny, tsy olona ny mametsiny fa ny olona mahay mankasitraka ary mahay misaotra. Dao tsika hiaraka hideran'Andriamanitra, dao tsika hiaraka hideran'Andriamanitra ao anatin'ity hira anankiray ity ao anatin'ny hira milaza izy hoe misaotra dera laza ao anatolotra anao tena andao ataontsika mifotsika rehetra mihitsy ary aoka fo ravoravo fo falifaly no hoentsika mideran'Andriamanitra, no hoentsika manome voninahitra Andriamanitra. Osy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia mitoetra ambony fiderana ary zao olona noforony koa zao izy izy no anambara fiderana. Asaiko ianao any tokantrano rehetra any amin'ny toerana rehetra izay andraisanao sy anarahanao anay andao hitsangana dia andao tsika hiaraka hideran'Andriamanitra. Raha tsika amin'ny fitiavan-tanana izany naiza naiza misy ianao dia andao hitehan-tanana, andao hideran'Andriamanitra, andao hanome voninahitra an'Andriamanitra. Saotra dera laza natolotra anao fa magaga loatra ny fitondrana. Saotra dera laza, saotra dera laza natolotra anao fa maminay loatra eo anilana. Nyanarana mahery 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 mampandresy mandresy mandresy mavelokira ira fiderana ho anao nyanarana mahery 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 mampandresy mandresy mandresy mavelokira ira fiderana ho anao manasanao mihitsy zay hiary hideran'Andriamanitra anome voninahitra azy. Saotra dera laza natolotra anao fa magaga loatra eo anindana. Saotra dera laza natolotra anao, saotra dera laza natolotra anao fa maminay loatra eo anilana. Nyanarana mahery 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana ho anao mahery 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 mampandresy mandresy mandresy kavelokira ira fiderana ho anao mahery ase mandresy mandresy azo mafimafy mahery mahery azo mafiany mandresy mandresy sanatony
tananao de lazao Maheri, maheri, maheri. Mampandresy anao. Mampandresy, mandresy, mandresy. Cabelo tira ira fiderana. Wanao zahay. Nanarano maheri, maheri, maheri. Mampandresy, mandresy, mandresy. Cabelo tira ira fiderana. Wanao zahay. Mayeri, mayeri, mayeri. Mampandresy, mandresy, mandresy. Cabelo tira ira fiderana. Wanao zahay. Nanarano mayeri, mayeri, mayeri. Mampandresy, mandresy, mandresy. Cabelo tira ira fiderana. Wanao zahay. Wanao zahay. Alleluia, alleluia. Ten'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ary ny ten'Andriamanitra tena marina sady matoky. Izay manome voninahitra aho ny Andriamanitra no omeko voninahitra ary izay manaty fanatim-pisaorana no manome voninahitra. Ao anatin'izao hoe fiderana an'Andriamanitra izao tena hoe ao anatin'ny fofeno fifaliana firaviravona, tena hoe mahay mankasitraka mahay misaotra an'Andriamanitra, dia ao anatin'izay tena hoe Andriamanitra dia mitoetra eo ambonin'ny fiderana azy. Ary rehefa mitoetra eo ambonin'ny fiderana azy Andriamanitra dia tsika mideran'Andriamanitra ohatr'izao ao anatin'ny hoe fiarahantsika ohatr'izao dia azo antoka mihitsy hoe tsy tafajanona eo zany ny fahavalontsika. Ka na inona asany devoly eo amin'ny fiainantsika dia tononoko aminaran'i Jesosy Kristy mirodana daholo ny asan'ny maizina rehetra, ny asan'ny fahavalo rehetra eo amin'ny fiainanao. Inoy fa afaka ataon'Andriamanitra mamerina amin'ny laoniny izay zavatra very rehetrarehetra teo amin'ny fiainanao, izay zavatra nangalarin'ny devoly rehetra, izay zavatra rava rehetrarehetra izay tokony hoe ho anjara voatendrinao rehetra ka nalain'ny devoly ny sakanan'ny devoly tsy tanteraka tsy tonga eo amin'ny fiainanao zany dia tononoko fa amin'ity fotoanan'io ity ao anatin'izao hoe anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra, hiderantsika an'Andriamanitra, tena misy tontolo ara-panahy, tena mikorotana be fa miverina amin'ny laoniny daholo izay zavatra rava teo amin'ny fiainantsika. Saotra Jesosy. Mbola ao anatin'ny fiderana an'Andriamanitra. Amin'ny fifaliana mihitsy mandaontsika hiderantsika an'Andriamanitra. Alleluia. Fianako efa vita sy ny tontolony Nyantso atsignana ny tany Egypte sy ny tongolony Ilasan'ny Izay fakampanahy nyantso ay tsy tapaka Lazaiko anazy fa tsy vazivazy sao atsy afake Zamanana fotoana Anzovana danitra Tsy maintsy raisika io foana Antoman'Andriamanitra Zamanana fotoana Anzovana danitra Tsy maintsy raisika io foana Antoman'Andriamanitra Nyantsoany novo santizo milova e mampiasa tetika Na dia tantara manimba ny anjara nyantso matetika Fakony loha tokony foko e nyantso akandefa Lanjalanjaiko e mandraiko izaiko e sao atefa Zamanana fotoana Anzovana danitra Tsy maintsy
sikufona Antunanjamanite Mifantuka somatiantuki Bofafanyanarongo Mifantuka sotunga tambuke Leura fiakarana Somana na futona Antuaganadanisha Simenzirai sikufona Antunanjamanite Somana na futona Antuaganadanisha Simenzirai sikufona Antunanjamanite Oh, mi fanka Oh, mi fanka Oh, mi fanka Na futona Antua dene danisha Simanzirai sikufona Antua dene danisha Somana na futona Antuaganadanisha Simenzirai sikufona Antuaganadanisha Antunanjamanite Antunanjamanite Alléluia. Tiatana mafantsisositsika ao anatsika foana hoe azo antoka mihitsy fa Andriamanitra zay tena hoe tiatsika afahatsika indray hoe tena hoe mino an'izay hoe anaran'izay a dia zay hoe zay mino an' Jesosy Kristy no ovonjena no tena Andriamanitra hoe fanalahidana fanjakany lanitra ozy izy a dia hoarina tahaka ny virjine folo dia efa nandray an' Jesosy ny virjine efa voavela heriko efa nadio fa zao izy izy a misy endry dia misy adala ary ny endry ozy izy a zay nitahiry ny solika fitaiza zay niambina dia reny ozy izy a no rehefa tonga ny mpapakatra dia tafiditra izy fa ny virjine adala zay tsy niambina fa natory dia voarindrina varavarana dia tsy tafiditra intsony tononoko fa izaho sy ianao ilay virjine hiakatra ilay virjine tena hoe mitoetra ao anatin'izay hoe fiambinana fikolokoloana ilay zay hoe solika fitaizay amen 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 andao ary aireto ny jiro irehitra mandrakizay andao ary amen ataovy tena amin'ny finoana mihitsy halleloia Fangana turuni faneva Vitalurani Jerusalema Fangana retuni tiro Anazavani lalamaka Fangana turuni faneva Vitalurani Jerusalema Fangana retuni tiro Anazavani lalamaka Fangana inamakuo Angawe Anatsunani tukusu Fangana inamakuo Angawe Anatsunani tukusu Jesus ianaranao no antsomy voalohany ianara Fiderana saciare Tinanumana sulikasoa Nuntunga ilai fabakarane Devo divini lalamaka Fiderana saciare Tinanumana sulikasoa
kasua nuntuna ilai fapakarane teko izini lalamaka Vangyana rinamaku Andawe Nantunani tukusu Vangyana rinamaku Andawe Nantunani tukusu Saciare Evaniumana Sulicasu Cantera Casila Durare Nilala Mizuchamanga Itimitai Saciare Evaniumana Sulicasu Cantera Casila Durare Nilala Mizuchamanga Vangyana rinamaku Andawe Nantunani tukusu Vangyana rinamaku Andawe Nantunani tukusu Alléluia. Alléluia. Tetana mampatsiasotsika. Raha tena nataontsika tamin'ny fotsika zany a dia azo antoka mihitsy faly Jesosy. Mba tsika ilay virjina endry nanomana ilay solika soa. Amen. Mandra-piavan'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra hitahirintsika amin'izany eny izy a. Amen. Amen. No tsika amin'izao fotoan'izao a tena hifantoka tsika tsy ampialantsika ny fifantohantsika. Tena ho avy Jesosy. Izy ilay mpapakatra, tsika ilay ampakarina. Ao anatin'izany a izy irery ihany ny masina. Afaka manamasina antsika izy rehefa tena manaikytsika. Tena hoe anoka tena ho azy, anokana ny fotsika amam-panahintsika, ny tenantsika ny fiainantsika ho azy. Amin'izao fotoan'izao dia ilazitsika hoe masina, masina, masina ianao ilay Jehovah tompony maro. Eniky ny voninahinao ny tany rehetra, hozahana ny miavo indrindra. Ianao rery ihany ilay masina, ianao rery ihany ilay avo indrindra, izay rehetrarehetra. Tsy midrika amasino izay, mamindrafo aminay. Alleluia. Masina, masina ianao. Tsy misy toanao Andriamanitra. Masinyanao Andriamanitra, tsy misy ny toanao. Alleluia. Masina Masinyanao Andriamanitra, kumisandra tayanao. Famanderan'izao tontolo izao, sisy hery matohitranao, miankokeo anatrehanao, famasinyanao.
fa masiny manaiky ianao zao rehetra zao fa masiny ianao rery any masiny alleluia masiny ianao jesosy Masinganao anjama nicho simisini tuana masinganao anjama nicho tumisanjatayanao famaneranizao tutuliza sisieri matu ichana Teana famasinyana Izay kau madakiza siniubarani elina Zabakwari shamanaikiana famasinyana matoky ianao zay tompo ianao rery any masina ianao rery an'ilay avy indritra zavaboary rehetra manaiky ianao tsisy hery afaka atohatra anao halleluia ohatra jesosy io sotranao zay ianao ny anteheranay izy ianao ny tokonay izy tsy atahotra nininy zay halleluia maneranizao tutuliza sisieri matuichana Wanajeana Masinyana Izay kau madakiza siniubarani elina Zabakwari shamanaikiana famasinyana Zavaboary rehetra manaiky anao Zavaboary rehetra manaikiana famasinyana azao farany zavaboary rehetra manaiky anao Zavaboary rehetra manaikiana famasinyana alleluia azo antoka fa jesosy kristy rery any masina avy indrindra afaka manamasina antsika na inona falotoantsika na inona tsy fahamasinantsika rehefa miaiky ny fahotantsika tsika ka manaiky tsika ho dioviny dia ilay rano soa no ananantsika antoka afaka manadio sy mamela ny helokontsika rehetra manafaka antsika rehetra
anomana fomba ampanatitsika andray ny tenin'Andriamanitra indray efa betsaka izay tenin'Andriamanitra ndraisitsika izay fa mino fa hiteny amintsika indray Andriamanitra androany ary azo antoka mihitsy hoe tao anatin'izay fiankofana sy fiderana izay efa nihetsika ny herin'Andriamanitra efa nisandratra izy efa nipetraka eo ambonin'izay hoe fiderana sy fiankofantsika izay izy tsisy zavatra tsony afaka hangalatra izay hoe toerana izay hoe feno voninahitra toerana avindritra ny amin'ny toeran'Andriamanitra izay nasandratra tsika amin'izao fotoana izao tsika dia ao anatin'ity hirity dia andaontsika tena anaiky hoe ny tenin'Andriamanitra dia tenin'Andriamanitra dia feno fitiavana ary ny tenin'Andriamanitra izay notsika dia azo antoka fa mandresy lahatra kasika antsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra no manantsika an'izay hoe tenin'Andriamanitra ho raisintsika izay ampandresy antsika ny tenin'Andriamanitra ary tena azoko antoka mihitsy hoe afaka ao anatin'izay tenin'Andriamanitra dia misy fiangana vaovao indray hanokatra lalana amin'ny fiainantsika tsirairay avy indray amen amen dora ataontsika izay Manito, tenho fizi a bandeibe, dizendo não mande silata, na kataka na Izay mani, tenho não andi a manito, tenho fizi a bandeibe, dizendo não mande silata, na kataka na Izay mani, anambara ni Fiderana anufana wandia manito isambatara ewanilana adanaru wa utubuo anambara ni Fiderana anufana wandia manito isambatara ewanilana Vavalu popete sana, ajanya pasana zamumane, matide ubeluna ita, zeni na wandia manito. Vavalu popete sana, ajanya pasana zamumane, matide ubeluna ita, ajanya ubeluna ni Fiderana kona wandia manito isambatara ewanilana adana utubuo anambara ni Fiderana anukwana wandia manito isambatara ewanilana afakatsika ary Andriamanitra misaotra anao izay fa mbola afaka miaino ny teninao indray ary aoka ny teninao tena hitondra hery ho fampahirizana ho an'ny tsirairay avy izay maheno sy mandray ny teninao indray tonga ny tsirairay avy ahery izay dia ao anatin'izany teninao izany misy hery dia misy fandresena misy fanafana misy fanasitranana ary tonga nay azo fiainana be da be avy aminao Jehovah-Andriamanitra iray Jesosy Kristy fanamasina dia mino fa hiasa ny herin'ny teninao aminay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay an'izany vavaka izany amen amen misaotra ny tompontsika afaka mbola miaino indray ny tenin'Andriamanitra
araky ny hirantsika teo tao anatin'ny fanolorantena dia hoe Andriamanitra no nanangana atsika ho zanany. Teny Jesosy Kristy koa miteny hoe tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Fantatritsika tsara ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina Romanina 10 ny 17 manao hoe satria raha manaiky amin'ny Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Dia eo amin'ny 10 koa manao hoe fa amin'ny fono inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Azo antoka mihitsy fa niza raha mbola olombelona eto an-tany ka mety manaiky an'izay hoe manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vava izay ary manaiky amin'ny fo fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia azo antoka fa azo an'izay hoe famonjena izay. Ary izay famonjena izay dia azo antoka fa hidirana any amin'ilay fiainana mandrakizay matomboka se ama zanak'Andriamanitra atsika olombelona tsirairay avy. Sambatra asainao satria maheno an'izany teny izany ary ho andreo izay tsy mbola mahalala dia izay no antony havelomantsika atidy ho antsika tsirairay avy manambara ary milaza fa Jesosy Kristy no azahoana famonjena. Tamin'ity fotoana itsika dia tena hoe nanomboantsika izay fotoana izay dia hoe izay manome voninahitra aho ny tompo no omeko voninahitra any amin'ny Samuela voalohany toko faharoa eo amin'ny tapany 17 dia tapany B izay milaza hoe izay manome voninahitra no omeko voninahitra ary ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe any amin'ny Salamo 50 ny 17 any dia manao hoe izay manaty fanahy-pisaorana no manome voninahitra. Tombony lehibe mihitsy ho asenao izay mahafantatra an'izay fanalahety izay hoe raha manaiky an'i Jesosy Kristy amin'ny vavintsika dia mino amin'ny fotsika dia sady mahazo famonjentsika no amarinina. Ary ao anatin'izay ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia izay hoe fiainana manome voninahitra n'Andriamanitra izay. Ny manome voninahitra n'Andriamanitra dia izay hoe tsy isika no mitady an'izay voninahitra izay fa manao izay tian'Andriamanitra atao dia ny zanany dia mitoetra ao anatin'izay hoe fankatoavana ny ten'Andriamanitra, fatahorana an'Andriamanitra ary indrindrindrindra ao anatin'izay hoe manana natiora an'Andriamanitra izay dia izay hoe manana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, manam-pitiavana mandeha amin'ny fahamarinana, ny fatahorana anazy, fatorikiana azy ary mamaritra lehibe mihitsy izay hoe toetra ny zanak'Andriamanitra izay. Zanak'Andriamanitra tsy miherintsika no ahafahantsika hoe ahatonga antsika hoe ahay an'izay hoe toetra n'Andriamanitra izay fa rehefa manaiky fotsitsika amin'ny finoana tafiditra ao anatin'izay koa izany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Manana tombo lehibe hoy ny zanak'Andriamanitra ety amin'izao tontolo izao. Izay ny tokony tsy hoe ahavarianantsika satria ny ten'Andriamanitra any amin'ny Filipianina toko 2 manomboka eo amin'ny 7 eo dia hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe fanofoanany ny tenany tamin'n'akan'ny endriky ny mpanompo sy ny natongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Jesosy Kristy zany dia nanaiky izy nanafona ny tenany, nanetry tena izy ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana. Ilay hoy ny ten'Andriamanitra eo amin'ny 9 hoe koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony no ny anarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andolehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambanin'ny tany sy aneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Azo antoka mihitsy fa nizaniza nanaiky an'i Jesosy Kristy dia izay hoe manaiky ny anarany dia ny anaran'i Jesosy hoy ny ten'Andriamanitra no anarana
na nanandratan'andriamanitra azy ozy izy nanomezany anarana izay ambony indrindra. Tiapahery anao androany hoe rehefa ao anatinao zay hoe fanekenao sy finoanao an Jesosy Kristy zay dia azo antoka mihitsy hoe ninina anarana dia efa fiainana miaina ao anatin'izay hoe fiainana feno voninahitra zay ny zanak'Andriamanitra zay hoe manaiky an Jesosy Kristy zay dia lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa ao anatiny hoe fanekenan Jesosy zay dia voalohany indrindra aloha hoe atonga mahazanak'Andriamanitra zay dia hoe minotsika fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra efa narisiny fahafatesany efa nitsangana tamin'ny maty dia hitantsika le Romanina toko 10:7 sy 10 teo dia zay no andraisana hoe rehefa miakeloka mifona dia lasa manaiky an Jesosy Kristy dia lasa zanak'Andriamanitra. Rehefa zanak'Andriamanitra dia zay hoe miaina amin'izay hoe voninahitr'Andriamanitra zay ary ny herin'Andriamanitra ao anatsika ary zay hoe ny narana rehetra ozy izy dia nampanekena tsy maintsy mandoalika. Ka za tia pahery anao hoe aza matahotra ianao fa na inona mety hoe anarana problème, anarana ady, anarana fahavalo eo amin'ny fiainanao dia matokenao fa rehefa ao anatinao zay Jesosy zay dia ny anaran'i Jesosy no manaiky ny anarana rehetrarehetra, mampitry ny anarana rehetrarehetra dia tsisy atahorana satria Jesosy zay nanaiky nanetry teny izy dia zay no nanandratana azy nanaiky hatramin'ny fahafatesana narisy ny fahavalo rehetra. Ka ao anatin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra hoe manome voninahitra an'Andriamanitra dia efa niderintsika teo, ny ankohakitsika teo dia zay hoe ny ten'Andriamanitra zay hojerentsika koa ny ten'Andriamanitra ny amin'ny tantara voalohany toko 9 manomboka eo amin'ny 9:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra hojerentsika zay tantara voalohany toko 9 manomboka eo amin'ny 9:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ry firenena manomeza an Jehova eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova, manomeza an Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka mampanisa eo anatrehany, miankohova eo anatrehan'i Jehova amin'ny fiangona masina. Eo amin'ny 1:30 aoka ho faly ny lanitra ary ho ravo ny tany ary aoka ho lazaina any amin'ny firenena hoe Jehova no mpanjaka. Jehova ny mpanjaka, Jesosy Kristy no mpanjaka, efa naharisy ny fahavalo rehetra, naharisy zao tontolo zao. Mifalia ianao fa sanandro ianao na inona ady atrehanao dia azo antoka mihitsy hoe ao anatsika velona ao anatsika zay hoe finoanan Jesosy zay dia misy anarana ho ny fahavalo, misy anarana ny ady ny zanak'Andriamanitra dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe lehibe ny ao anatinareo izy noho ny amin'izao tontolo zao ary inona ozy izy ny azon'ny olona atao amintsika satria tsisy maharisy hoy ny ten'Andriamanitra ilay hery avy amin'ny alalan'ny finoana mifandraisantsika an Jesosy Kristy zay dia azo antoka hoe manana herintsika dia tsisy atahorana. Tia-pahery antsika zany amin'izao fotoana izao hoe misy ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina zay efa hitantsika teo moa ny ten'Andriamanitra hoe Romanina 9 zay le hoe Romanina 10:7 hoe tsisy atahorana zany ny zanak'Andriamanitra dia hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Romanina toko 9 manomboka eo amin'ny 9:20 dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe Jesosy Kristy zany efa nilaza hoe ety amin'izao tontolo izao izy no ahitanareo fahoriana nefa matoky fa izao izy efa naresy izao tontolo izao. Zany akory tsy manakana hoe raha zanak'Andriamanitra tsika dia tsisy ny ady, tsisy ny fahoriana vao mainka misy foana. Feto amin'ny Romanina 9:20 izy dia manamafy hoe ataoko izy fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Izay haseho amintsika izay milaza hoe boavy zany ny zavatra izay hoe fahoriana izay hoe ny fahoriana ozy izy amin'izao andro ankehitriny izao milaza hoe présent ary ny hoavy dia izay hoe efa mamaritra hoe ny fahoriana izay iainantsika ao anatin'izao hoe fotoana tsy fantatra hoe inona ny zavatra ady atrehanao amin'izao fotoana izao. Zany dia ampahery anao hoe efa mampanantena ny ten'Andriamanitra hoe
ao anatin'io ady io miaraka amin'andriamanitra zany dia izay hoe tsy maintsy misy foana ny ady fa ninina ady atrehanao isan'andro dia izay hoe oka anatena foantsika ao anatsika ny finoana hoe tsy afaka hoarina ozy izy amin'ny voninahitra izay aseho amintsika azo antoka ny voninahitra ny fiainany zanak'andriamanitra zany dia tsy maintsy hoe tafavoaka amboninahitra foana na dia hoe misy ary ny ady maro isan-karazany izay lalovana tsy maintsy misy ny ady misy ny zavatra maro isan-karazany izay mifamaofao indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia te hampahery antsika hoe fikiro ny finoana an' Jesosy Kristy ataovy azo antoka san'andro izay le hoe mila miambantsika araka ny hitantsika teo hoe faingana ajoroany fa nefa mba ho virjina endritsika mila manolokolontsika ao anatin'izay le hoe firetan'le finoana ao anatsika fa azo antoka fa tsy maintsy mivoaka amboninahitra foana amin'ny andro ho avy azahako tatoato dia izay hoe zay ny endrika zany mazanak'andriamanitra ety amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana dia niteny foana hoe miaraka amin'andriamanitra any dia tena zay ny miaraka amin'andriamanitra zay ny miaraka amin'andriamanitra hoe tsy maintsy hoentintsika ao anatin'izay hoe raha vao mahitatsika zany hoe eo amin'ny tany efitra hoentina any amin'ny tany efitra lalovantsika zany lalovako zany lalovanao zany lalovantsika rehetrarehetra zany fa ao anatin'ny tany efitra ny dikan'ny tany efitra dia izay hoe hoentinao amin'ny tany efitra tsika mba anehoan'andriamanitra ny voninahitra aminao avy amen anehoan'andriamanitra io fa ain'andriamanitra tao ozy ny ten'andriamanitra hoe any amin'ny tany efitra ozy izy no asiako lalana any amin'ny Izay fa 3:7 ny andininy fa 8:10 sy fa 9:10 dia izay ny ten'andriamanitra hoe aza misaina ozy izy aza mieritreritra akory aza mampanahira-tsaina be ho zavatra efa omaly lasa androany izay iainanao io fa mpanjiny no avy fa afaka anao zava-baovao andriamanitra ary izay le hoe misaina ny zavatra any ambony misaina ny zavatra ny fahefan'andriamanitra any ambony dia ain'andriamanitra ataony manovany io zavatra iainantsika amin'ny présent io amin'izay hoe voninahitra be satria ozy ny ten'andriamanitra hoe indro zao ozy izy eo amin'ny 9:10 hoe indro zao efa anao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka zany tsy halala izany va ianareo eny any an'efitra no anaovako lalana amen tsy fantatro ozy ianao hoe efa tapina mihitsy ny lalana tena tany hevitra tany sisin'iny te hampahery antsika rehetrarehetra hoe miaraka amin'i Jesosy tsy maintsy ohatr'izay asehony mihitsy hoe any amin'ny tany hevitra no asiako lalana ary any amin'ny tany lao izy izy no asiako ony asiako loharano possible zany rehetrarehetra zany tany hevitra zany dia tena hoe tany maina tany karakaina tsisy olona tsisy ninona azo ianteherana tsy haiko ny lalovanao amin'izao fotoana izao fa te hampahery anao hoe matoki mino fa indrindra fa ao anatin'io tany hevitra io mihitsy eo amin'io tany hevitra eo mihitsy eo amin'io tany lao io mihitsy eo raha tena mifikitra mazanak'andriamanitra zay zany hoe manana natioran'andriamanitra zay zanak'andriamanitra dia mifikitra amin'ny finoana tsy mampiala mihitsy ny fatokina sy ny finoana n'andriamanitra dia azo antoka mihitsy fa eo mihitsy andriamanitra mizatoetra ny finoantsika hoe iantso an'izy tsika tsisy lalana intsony iantso an'izy fa mifikira amin'ny finoana foana na inona ady atrehana indrindra fa amin'izao vanim-potoana antsika iainantsika izao no tena vanim-potoana sarotra indrindra izao no vanim-potoana tena mafy indrindra fa izao no vanim-potoana anararotantsika ifikirantsika amin'andriamanitra ikolokoloantsika ny fiainam-bavaka tena hoe iretantsika ao anatin'izay hoe fatokina n'andriamanitra na inona ady atrehana dia tazomy foana ny ten'andriamanitra fa hain'andriamanitra rehefa noentina ny zanak'Israely hoe hiala amin'izay ny anareo hiala amin'ny tany nandevozana any amin'ny tany Egipta fa hoentina any amin'ny tany Kanana tany tondra-dronozy tantely dia izay ny fikasan'andriamanitra ary ny teny fikasan'andriamanitra tsy maintsy tanteraka fa tsy maintsy nampandalovana ny zanak'Israely tany amin'izay hoe tany hevitra sy tany lao izay fa be da be ny monomonina dia ringana teny an-dalana tsy natody akory tsy natanteraka an'ilay teny fikasan'andriamanitra tany tondra-dronozy tantely zany te hampahery antsika rehetrarehetra hoe ty taona 2021 taona 2021 dia izay hoe anavan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra miaina amin'izay hoe fiainana feno voninahitra izay
zay tena hoe anavaka Andriamanitra fa tsy moramora fa tsy maintsy izay hoe Andriamanitra tsy maintsy mizaha toetra hatramin'ny farany finoantsika ny atao hoe finoana dia fa hitantsika moa izay hoe ny finoana dia any amin'ny Hébreu 11 any hoe fatokiana ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsika zavatra ataovy mahita ianao fa ny olona tsy mahita ao anatin'io adinao io fa ianao tena hoe fiainana tena hoe lalana hitondran'Andriamanitra anao amin'ny fiainana feno voninahitra be io ady lalovanao io ny olona tsy mahita an'izay fa ny olona mety mahita hoe ianao ary mampalahelo be ianao ary tia tena resy fa ao anatin'izay ianao tena aza mety mieritreritra an'izany mihitsy ka resy ianao fa tsy maintsy lalana io atafavoakanao amin'ny planin'Andriamanitra amin'ny teny fikaisan'Andriamanitra amin'ny zanany ny zanany dia izay hoe miaina amin'izay hoe fiainana be dia be izay le hoe tany tondra dronono sy tately tonga eto amin'ny tany eto tsika fa izao ty 2020 mafy le izy zao reo mitranga ny arety mandrinkana mbola izy zavatra hitranga fa ny zanak'Andriamanitra avahany foana ao anatin'izay fa mafy le izy ao anatin'izay fa ny finoana izany no tazomina ao anatin'izany hoe mifikira amin'ny finoana fatokina n'Andriamanitra matoky manantena sanandro sanandro zay le finoana zay matoky an'Andriamanitra ianao fa ianao tsy maintsy tafavoaka ary teneno ny finoana dia zay avy amin'ny alalan'ny teny natanteran'Andriamanitra ny finoana Andriamanitra dia zay ny natiora'Andriamanitra dia hoe finoana dia ny zanako zany miaina ao anatin'izay natiora zay natanterahany finoana dia zay hoe ny teny izy dia tanteraka zay zavatra hoe ny eritreretany ho tanterahana ny teny Andriamanitra hoe tany foana tsisy mihina ny teny izy hoe misy mazava dia nisy ary zavatra avy amin'ny alalan'ny teny ka ianao koa raha mino ianao dia teneno foana teneno fa ianao tsy maintsy tafavoaka ao anatin'ny adinao ianao tsy maintsy tafavoaka amin'io tany efitra io mety endrika mihitsy koa hoe ranomasina mena tena tsisy mihina fa mitenena ianao hoe io endrika ina ny endrika ranomasina mena ny ranomasina mena dia izay hoe manambara fa ain'Andriamanitra ataony mandevina ny fahavalonao ao anatin'io ranomasina mena io amen afaka hodiavinao io fa tany maina io tsisy mihina afaka ampisaran'Andriamanitra io fa mila miteny ianao ao anatin'izay zay ny finoana avy amin'ny alalan'ny teny zay hoe zavatra antenaintsika izay teneno zavatra antenainao sahimy teny ianao fa ain'Andriamanitra tao izany rehetra izany amen amin'ny fiainana riavana dia mamitina azy aho hoe mety izy ianao ho zanak'Andriamanitra rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia izay hoe tsy maintsy miaina amin'ny fiainana feno voninahitra zany ny zanak'Andriamanitra Andriamanitra tsy manala baraka ny zanany zany fa sanandro saintsaino zay mitoetra amin'ny finoana ve ianao tena zanak'Andriamanitra marina ve ianao amen fa rehefa velona ao anatinao zay dia izay hoe lehibe ny ao anatsika ilay herin'Andriamanitra ozy ny ten'Andriamanitra hoe izay nandray ny azo izy any amin'ny Jaona 1:17 any dia hono izy ny ten'Andriamanitra izay nandray ny azo izy dia nomeny hery Jaona 1:12 dia hono izy ny ten'Andriamanitra hoe izay nandray azo izy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany amen meny hery dia ilay herin'Andriamanitra mahazanak'Andriamanitra antsika dia hery ambony indrindra tsisy matohatra ary ilay hery ny anaran'i Jesosy Kristy ka tonontsika na inona aretina na inona ady afafin'ny devoly asan'ny devoly satana dia manana herintsika avy amin'ny alalan'izay hoe finoantsika manona ny anaran'i Jesosy zay dia mitsahatra daholo levina daholo ny anarana rehetrarehetra zava-dehibe ny zanak'Andriamanitra manomboka izao ianao aza mety rebirebe ninina izay fa rehefa zanak'Andriamanitra ianao tsy resy zany ianao tsy maintsy pitavavoaka ianao tsy maintsy mpandresy ianao amen ary nirantsika teo hoe natsanganao zanakao raha mbola velona aina sanandro kolokoloantsika zay ny maha hoe mahatonga antsika hoe ho virjina endry hiakatra manolokolo amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika izay tsy matoritory ary tadio fa ny zanak'Andriamanitra izay dia hoe manaiky ny rainy izy dia manaiky ny miaina ao anatin'izay hoe finoana ny fanekena ny tenin'Andriamanitra
miaino ny teniny manaiky ny teniny ray tsikitsika ary zay le hoe Andriamanitra ray zanaka fanamasina zay le Andriamanitra tompontsika zay dia zava-dehibe ty zavatra teneniko antsika ty izay hoe ny zanak'Andriamanitra zay zany dia mila manaiky manaraka ny taridalan'Andriamanitra amen manaiky ny taridalan'Andriamanitra raha teo tahintsika raha teo tafitsitsika raha teo mpandresitsika zay fotsiny aza miaino zay hoe zavatra lazain'ny olona aminao zay feony devoly zay zavatra mety hoe hitany masonao mety hoe tena hoe sarotra ny zavatra iainana fa ao anatin'izany rehetra zany dia mila manaiky tsika hoe ny feon'Andriamanitra rery andy ny tenin'Andriamanitra inotsika ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra dia za miteny aminao fa raha inonao ny teny fikasana tsy maintsy tanteraka aminao aza mieritrehitra hoe possible ve ty teny ty dia ho tanteraka tanteraka satria tsika dia izay hoe tsika dia zanak'Andriamanitra dia miaina ao anatin'izay hoe finoana ny tenin'Andriamanitra zay dia ny tenin'Andriamanitra rehetra dia tsy maintsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen raha teo voatantsika teo tahintsika teo voaharotsika teo tafitsitsika teo mpandresitsika amin'ny ady atrehantsika rehetra dia mila mahay miaino an'Andriamanitra tsika mila manaiky tsika tarihan'ny fanamasina sanandro sanandro vao maraina amin'ny fotsika dia aza miantehitra be loatra ny amin'ny problème aza mieritrehitra mifantoka be loatra amin'ny problème fa teneny hoe fanamasina manaiky iaino anao manaiky tarihanao amen tena hoe ianao ny mpitaridalana dia ao anatin'izay tena hoe teneny hoe manaiky tena hoe mamelanao tanteraka fanamasina tena hoe gideo tario ny saiko tena fenoy fanamasina dia azo antoka fa ao anatin'izay dia mandray atanana fanamasina tsy anaonao foana mihitsika ao anatiny izany rehetra rehetra zany zay atrehantsika rehetra teneny mihitsy fanamasina hoe ianao no oka ho mpitarika tarika amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra miainga amin'ny saitsika miainga amin'ny saitsika ny saitsika zay eketsika ny safidy izay ho raisitsika ny fanapaha-kevitra izay raisitsika dia iny le safiditsika iny no mamaritra ny fiainantsika iny moa efa teneniko foana miainga amin'ny saitsika zany ataovy manaiky ny saitsika anaiky an'Andriamanitra amen anaiky ny fanamasina aza atao manaiky ny zava-misy zay zavatra misy fa manomboka izao zavatra ilaintsika zany indrindra fa ao anatin'izao hoe fiainana mafy zao za tena manetana mihitsy ma hoe fiangonana fanaleda fanjakan'Andriamanitra zay taretiko fanamasina mihitsy nametraka n'izany anarany zany tatao anatiko dia izay le hoe fanalahedy mihitsy ahatonga ny olona rehetra ho tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary ananana zay fanalahedy zay hoe tsy afaka hivoaka intsony fa afaka manidy hoe tafiditra ao anatin'ny fanalahedy ary afaka mampiasa ny fanalahedy ny amin'izay hoe tenin'Andriamanitra ananatsika fahefan'izay dia azo antoka mihitsy hoe afaka mitahirantsika ao anatin'izay hoe fiainana feno voninahitra ary hoe manomboka etỳ tany ka hatrany an-danitra miaina an'izay hoe fiainana feno voninahitra zay ataovy manaiky ny saitsika manana ny toetritsika mahazanak'Andriamanitra atsika dia izay hoe okitsika miainga ao amin'ny saitsika zany le izy raha manana fisainana ratsitsika manana fisainana mifanohatra ny ten'Andriamanitra tsika dia izay hoe tsy finoana izay koa dia tadidio fa tsy maintsy mivalin'izay dia tsy maintsy fiainana ratsy tsy maintsy fa manomboka izao tsika dia ataovy tena hoe ny saitsika mandeha amin'izay hoe fisainana marina izay fisainana madio fisainana tsara manana fisainana tsara tsika dia izay hoe raha tsara ny fisainantsika tsara ny safiditsika ao anatin'izay hoe raha vao tsara ny manaiky tsika hoe mitoetra ao anatin'izay hoe manana izay hoe fandresenydahatra manomboka amin'ny saitsika ny saitsika no mibaiko ny fotsika okitsika tsy ho baiko ny fo fa io fo io dradray tezitra izy malahelo dia izay dia mibaiko fa ny saina mihitsy ny saitsika no ka hibaiko ny fotsika ka ny saitsika oka tena aminaiky ny amin'izay hoe fisainana tsara zay amin'ny mahazanak'Andriamanitra rehefa kolokolotsika le hoe mahazanak'Andriamanitra tsika izay dia tonga dia azo antoka mihitsy fa tsy miherintsika fa fanamasinao mibaiko atsika dia manana fisainana tsara tsika ny olona mandeha amin'ny fisainana tsara fanao ny ten'Andriamanitra dia taka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona izy any amin'ny salamo ihany dia amokatra foana izy dia tsy mba halazo zany izy tianana an'izay ve ianao dia amokatra foana ve ianao fisainana miainga amin'ny fisainana tsara
zanak'andriamanitra mandeha amin'ny fisainana tsara dia tsara ny résultat ny fiainana. Fa raha vao mandeha amin'ny fisainana ratsy, toe-po ratsy zany, iny misintona toe-po ratsy, dia iny niza raha vao mandeha fontsika hoe ratsy saintsika, ratsy toetra, dia iny misintona toetra ratsy, dia izay tsy maintsy faharavana, tsy maintsy fampitena, fa fambaraka foana, tsy maintsy échec foana ny fiainana. Fa mandeha amin'izay hoe fisainana tsara fanazay, zay zany hoe tehirizy kolokolo foana amahazanak'andriamanitra anao. Fa rehefa voavela heloka ianao nanaiky an'i Jesosy Kristy ianao, dia maiky ny fahotanao ianao, dia voavela heloka ianao, dia lasa zanak'andriamanitra ianao, dia azo antoka mihitsy. Fa mandeha amin'izay hoe fisainana tsara fanazay, ka manomboka izao ianao, ataovy madio foana ny sainao, ataovy pozitiva foana ny fisainanao, azaferan'Andriamanitra. Andriamanitra afaka hita raha tena zanak'Andriamanitra ianao, azaferan'Andriamanitra hoe ao anatin'izao fibohana sy confinement izao, dia tsy afaka anao inona izay, tsy afaka anao, afaka anao lalan'Andriamanitra, afaka anao zavatra tena hoe tsy araka ny eritreretintsika Andriamanitra, fa maniketsika fain'Andriamanitra atao zavatra rehetra, sanandro sanandro ianao afaka anavaka anao Andriamanitra ao anatin'izao fibohana izao, afaka hanokatra lalana miavaka ho anao Andriamanitra raha tena zanak'Andriamanitra ianao. Inoy foana izay dia tena sanandro sanandro ianao dia tena matokian'Andriamanitra ao anatin'izay, fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Afaka ataon'Andriamanitra ny mamindra ny harena, harena ny jentilisa ao anatin'izao fibohana izao mihitsy, raha tena mihitsika ozy ny ten'Andriamanitra hoe afindrako aminao ozy ny harena ny jentilisa, inono amin'ny jentilisa ianao, afaka atao ho an'izy zany, ho an'izy, fa ho antsika zanany, tena zanany tsika ka matoky an'izany, ary sanandro tsika mino an'izany fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao. Zanantsika dia aintsika zany hoe ain'ilay raiko. Amen. Andriamanitra mangaga izy hainy atao, azaferan'Andriamanitra, aza isika mihitsy ny ametra an'Andriamanitra hoe saintsika mihitsy, fa hoe ao anatin'izao fibohana izao dia tena ekeo fa ain'Andriamanitra ataony matava voakanao, ain'Andriamanitra ataony manokatra lalana mbola tsy nisokatra mihitsy noho ny aminao, satria zanany ianao, tiany ianao. Fa izao Andriamanitra miandry antsika hoe tena mino ve tsika, tena zanany marina ve tsika, tena mitoetra ao anatin'izay hoe fatokiana azy zay ve tsika. Kolokolo ilay fatahorana an'Andriamanitra amahazanak'Andriamanitra. Amen. Azaferan'Andriamanitra any amin'ny tany efitra any amin'ny tanynao, fa matoki sy mino dia miteneno dia tsy maintsy tanterahany, satria zanany ianao. Omeo voninahitra Andriamanitra, misaora azy amin'ny adinao rehetra, izay ilay hoe izay manampy fanampisaoranao izy no manome voninahitra. Ndao tena ataontsika fiainana, iainantsika sanandro sanandro izay fanatim-piderana, fanatim-pisaorana, fiankohofana, maneho ny finoantsika sy ny fatokiantsika an'Andriamanitra, dia azo antoka fa tsy hanarentsika mandrakizay Andriamanitra. Izay zavatra miseho rehetrarehetra aza poarina mihitsy ny amin'ny voninahitra izay asehon'Andriamanitra amin'ny fiainanao, fa manekean'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra, tsy maintsy tafavoaka ianao, kolokoloy ny mahazanak'Andriamanitra anao, izay ilay hoe zanaka mitoetra ao anatin'izay hoe finoana izay teny fikasan'Andriamanitra rehetra, natao anao ny izany, natao ho azy zany, fa raha mino dia izay hoe mino dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra, tsy maintsy tanteraka ny teny fikasana ho an'ny zanany. Amen. Zanany ianao ary tadidio fa ain'Andriamanitra atao ao anatin'izao hoe tena hoe tsy hoe mity daholo ny zavatra rehetra, tsy sinina azo atao, aza manaiky an'izany ny sainao, aza mametra an'Andriamanitra amin'izany, fa afaka ataon'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Amen. 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 Misaotra ny tompontsika amin'izany teny izany. Misaotra anao izay Andriamanitra fa ny teny taminay ianao, ny ananany antoka dia izay hoe zanakao izay dia asan'ny tananao izay dia adidinao izay, dia matoky izay fa ny teny fikasana rehetra, ny teninao rehetra dia tsy maintsy tanteraka, ampitombo ny finoanay tsirairay avy, matena irehitra sanandro sanandro, ary hitahiry ato anatinay hoe manaiky izay hiainy ny feonao, manaiky izay hotarianao, manaiky izay atahotra anao, ary ao anatin'izany rehetra izany dia azo antoka fa tsy hanaranay ianao, ary tsy hamelanay ho afa-baraka izany ianao, fa tononoko Andriamanitra tanterao aminay tsiray avy ny teny fikasana rehetra, ninona ady atrehanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy, dia tononoko ny fandresena, tononoko ny fahombiazana, tononoko ny fanafahana, tononoko ny fanasitranana, ary
tononoko fa ainao ataony zavatra rehetra may manokatra ny lalana ianao may mamindra ny arena ny jentilisa ho amin'ny zanakao ianao miandrandranao zay ary matoky ianao zay mino fa hainao atao zany rehetrarehetra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen. Misaotra ny tompontsika baka niaraka tao anatin'izay fotoana izay a izy reriany no menany voninahitra izy reriany niteraina izy reriany nankalazaina ny anarany reriany no misandratra ambony ny anarana rehetra ny anarany reriany no indraindraina ambony ny anarana rehetra dao tsika hiaraka hisaotra amerina ny voninahitra rehetra amerina ny fanandratana amerina ny fahatsiarovana rehetra ho an'Andriamanitra reriany ho an'i Jesosy Kristy tompo reriany a ary ho an'ny fanahy masina izay niasa tao anatin'izao fotoan'izao mino aho fa tsy nialamainy ianao niaraka taminay a tao anatin'ity fotoan'ity hiaraka hivavaka tsika Jehovah Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakobo Jesosy Kristy tomponay ary ianao fanahy masina izay niaraka taminay tao anatin'izao fotoan'izao ndreto izay rehetra reto miaraka mamerina ny dera sy ny aja ary ny voninahitra ho anao reriany ny anaranao no mendrika ho deraina ary ny anaranao no mendrika kalazaina ary ny anaranao reriany no mendrika ho memboninahitra tsy misy anaran'olombelona homena voninahitra afa-tsy ny anaranao reriany Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny tompo misaotranao zay fa ka niaraka tao anatin'izay fotoana zay a tao anatin'ny fisaorana fiankofana fiderana ary ny teninao zay nitondra fiainana ho anay androany isaorana ianao mino fa nizana andre ny teny androany ka nandray dia namorona fiainana vaovao azy zany teny zany nanangana fiainana vaovao azy zany teny zany ary namelomelona fiainam-baovao azy mino fa ny teny zay nyrenesi ny tsiraray avy dia mitondra fanafana fanasitranana fananganana famelomana tsy ho azy ihany fa ho an'ny firenena rehetra mihitsy misaotra Jesosy fa tonga taty anatinay ary tonga tetỳ amin'izao tontolo izao miteny hitondra fanasitranana fanafana ho an'ny firenenay ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny zay rehetra nanaraka an'izao fotoana izao mitondra fanasitranana ianao raisoanao midera sy ny aza ary ny voninahitra rehetra lay hatramin'ny taloha indrindra mandraka ankehitriny ary mandraka izay mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izay homeny voninahitra hatrany ianaovana izany vavaka izany misaotra anao zay Andriamanitra fa afaka tena nanana firaisana taminao ary nampitombo indray ilay solika fitaiza tamin'ity fotoana androan'ity taio izay rehetrarehetra reto taio ny tsiraray avy taio ny teknisiana taio ny mpihira izay rehetrarehetra Jesosy Kristy dia misaotra fa efa mandray fitahiana ny fanahinay tamin'ity fotoana androan'ity raha isaraketo izay dia ianao Andriamanitra no hiaro sy mombanay mandrakariva ianao ny fanalaza hoe aza matahotra fa mombanareo mandrakariva dia raisinay izany misaotra Jesosy Kristy anao reriany ny voninahitra sy ny fankasitrahana ny dera ny aja dia atolotrahanao izay vita rehetrarehetra teto ary tena apetraka eo pelantananao reny izay vita rehetrarehetra reny ma tena hoe ianao ny hiasa ao anatin'ireny dia tena hoe marobe ireo olona izay manaraka dia ho voatato koa ny tsiraray avy ao anatin'izany rehetrarehetra izany Ansoanso avy aty amin'ny Jaws Band efa akaiky ny faran'le retsy mila miverina amin'Andriamanitra tsiraray avy zany zany mihitsy ny fiainana an-tany dia mandalo ihany zay afarana mba sainitsainy ihany tsy olany alerany ditrantany fa aiza no iafarany ny fahotana lietsy mavonjy mapitikizo mandatsaka andavake raiso Jesosy o tompo mpamonjy